Ankoatrany ara-patopoko lasy tokovavy tonga sondray eto anatin'ny vaovao an-tsary atoandro eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao. Asaiko ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao. Vaovao misarika ny sain'ny mpanara-baovao androany ny fanendrena ireo ministra ndrafitra ny gouvernementa tarihan'ny prime ministre Mamtina Rajona ataoriny nanendrena ny prime ministre ny 12 martsa lasa teo tokoa mantsy dia anio no hiatrika ny filan-kevitry ny ministra voalohany izy miaraka amin'ireo membre ny gouvernementa aoriny fanendrena ny mpiambana. Anio no fantatra izay membre ny gouvernementa izay raha ny fampitam-baovao navoaka ny fiadidina ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara omaly ary hoarano mivantana eto amin'ny televiziona malagasy any izay fanendrena ny membre ny gouvernementa tarihan'ny prime ministre Mamtina Rajona izay fa andeha osokavatsika any Tomasina ny vaovao an-tsary amin'ity atoandro ity natomboka ny talata 4 martsa teo ilay colloque scientifique international EFSM izay etsika no karakarain'ny université any Tomasina. Ireo mpampianatra mpikaroka maneran-tany no miara misala amin'izany tanjon'ny fikaonan-doha ny amaritana ny anjaran-draikitry ny siansa eo amin'ny sehatra ny fampianarana. Aisha Mira Landine, Romeo Aldara, Kotormanana. La fonction sociale au nouvel ordre éducatif mondial, politique et pratique éducative en contexte, une loi la colloque international FSM, na éducation, formation et société en mutation, ils nous caractérisent l'université de Tomasina, tamin'ny alalany sampam-piofanana UNS karaka maneran-tany no mandray anjara amin'izany izay ahatra 3 andro. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarahamonina ny fanabeazana indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny fanatotoloana izao. Ny colloque zany amin'ny ankapobeny dia sehatra natokana indrindra ny olon'ireo mpikaroka ny mpianatra ihany koa ny voka-pikarohany hitantsika fa mivoatra ny fiarahamonina dia ahoana ny anjaran-draikitry ny fanabeazana ny asa fikarohana manoloana an'izay fivoarana ny fiarahamonina izay. Ny fiarahamonina mivoatra dia ahoana ny ahafahan'ny lafin'ny fanabeazana mivoatra manaraka an'izay fiarahamonina izay mba tsy sinatria ho tolo-panabeazana tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony no atao. Na teo aza ireo fahasarotana nateraky ny rivodozagezany tamin'ny université ny Tomasina miezaka miarina izy ireo ka isan'izany izao fanatotosana ny colloque international izao. Herinandro lasa izay dia efa miverina tsikelikely amin'ny asa fampianarana sy ny fikarohana ny université ny Tomasina ary efa hitantsika mivaingana fa dia miroso ihany koa ny asa fanamboarana ny ao amin'ny université ny Tomasina na ny trano mpianatra na ny trano fianarana fa ihany koa zany ireo bureau administratif rehetra atao amin'ny université. Niara-niasa tamin'ity etsika ity ireo université mpiara-miasa amin'ny université ny Tomasina ka isan'izany université de Rouen ao Normandie. Nisantatra ny fifampizarana tamin'ity andro voalohany ity i professeur Eugène Mangalaza izay nizara ny lohahevitra hoe lampony ny fampianarana sy ny farangitan-tsaina amin'ny biribiry. Ijanona Tomasina ihany tsika mitohy ny tolo-tanana fanarenana ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Akoatra ny asan'ny unité de coordination napetraky ny fitondram-panjakana andrindra ny asa fanarenana dia samy mandray sy ny manandrify azy sy ny azony atao ny rehetra na io ny solombavam-bahoaka na ireo fikambanana ara-pivavahana na ny fikambanana iray sampirenena amin'izay fanomezan-tanana amin'ny fanarenana any Tomasina izay taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza gezany. Indray ratsika miaraka ireo vaovao makasika izay tolo-tanana ho an'ny Tomasina izay. Notohizana atao amin'ny quartier du Pocatria indray ny alatsinainy telo amby 20 mars 2024 teo ny fidirana ifotony natao sy mbamoaka ny Madagasikara voafidy teto Tomasina voalohany Ratsiraka Roland ny fizarana fanitso ho an'ireo zokolo ravatrano tafandalovany rivodoza gezany iny. Mankahirany Madame Joëly izay anisany ihany koa olona tsika jiaby mavon'izany ravatrano tamin'ny cyclone ty dia tonga mankahira anazy maniry anazy mba rehefa matory tsy laignanoranandro tsy voamboatrantsika trano jiaby tamatavaka eto fa ny zoky olona kosa mety voavony sasany mba tsy laignanoranandro rehefa mandry. Faly ary matsara tena mananampia izy ireo amin'ny fanampiana azon'izy ireo izao. Fahasoatranao misy le député tsy nijery posiny ianao fa mba nijery anay madinika ary tsy olenanoranandro zay fa tafina ity taminy ity tsara to. Sotra besaka fa mbola misy
Davandregny ditany ngambe tafonay akeo sisy raha resagna misy tegna mofantitra sady tsy mandray pasofo da olo amizao vao dia efa izy akeo dia sotra besaka anareo mba Andriamanitra ane mba omba anareo koa vao beben'izao zavatra vitanareo zay rarazasika koa sotra betsaka anao Andriamanitra agnampy so ataonao tsy vitako fô Andriamanitra mamala latsaka ranomasika faliako be loatra courage fa tonga tegna sora mankairanao zay sotra betsaka nareo satria tonga nampahely dia io trano toerana to mbola io dia fisaorana betsaka alongany enginene dia sonitra ny voninahitra zalatsika ny fady ankoatra ny toana ara-tsakafo dia ilain'ny voakany Tomasy raha vatrany ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanampiana azy ireo azo fitaovana fana mandorona izany indray toy ny fanitso, simenitra, hazo, vy sy ireo maro samihafa. Megafone nafana mafisampeo miisa 10 ho tsinjaraina amin'ireo vondrona miasa eny fotony pirotsaka ny sitrapo ino natolotry ny UNICEF hanatevena na ny asa efa nataon'izy ireo 2 na 3 herinandro lasa izay hampitana ny serasera ho eny anivo ny vahoaka makasika ny lafiny fanentanana fanadiovana fahasalamana ary ny fanabeazana hoy ny filohan'ny SRCA Atsinanana Harrison Stefanio André. Satria raha vao miresaka fako sy tanàna maloto anay dia misy impact amin'ny olo rehetra satria avy ny aretina, avy ny tsy fahasalamana sy ny rehetra manodidina an'izay. Ka tamin'ny lahady zao dia isao mbola mamerina fisaorana eto zay ny fiangonana rehetra teto Tomasina fa tanatin'ny lamesa sy tanatin'ny culte tamin'ny alahady dia tena nisy le afatra ho an'ny mpino hoe andao ifanonentanana anadio an'i Tomasina, amerina ny fahadiovana eto Tomasina. Dia zao ndray zany dia mitohy ny asa ataony reto tanora scouty sy ny avy amin'ny ambassadeur Europort ary ireo influenceur communautaire zany hoe ireo olo masinteny, ireo olo maresabava agny agnatin'ny quartier agny reo no miara-misalady, reo no nomena an'le fitaovana megafone ankasitrahana tany ny UNICEF sy ny autorité rehetra eto izay efa tena mametraka ampelatana ny tetikasa ity ny asa fanentanana sy ny fampahafantarana ny fotony ny vahoaka isambatan'olona tsirairay ny afata fototra makasika ny tokony atao, makasika ny tsy tokony atao, makasika ny vaovao tokony ho azony zareo amin'ny vaovao maro lafy tokony ho fantatry ny vahoaka. Mbola ezaka lehibe hoentina hanarena ny tanànan'i Tomasina amin'ny alalany ity tetikasa fandeaka ity izay miara-mientana amin'ireo manam-pahefana sy ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany indrindra moa ny vahoaka eny ifotony. Tokatrano Ronjato amin'ny fokony tany Ambokarivo, commune Amboditandro, district Tomasina faharoa no nizarany SAF FJKM fanampiana ara-tokatrano sy fanampiana ara-bola izay mitety bidy 280 000 ariary isaky ny tokatrano tsirairay avy. Navelom-bolo an'ireto vahoaka ny sitraka izany moa ireto fanampiana natolotra ireto. Natao izao fanomezana tanana ny mponina izao mba entina hanarenana ny fiainany andavanandro. Misaotra betsaka mitondra fanjakana misy ankehitriny na nomena lalana sy natoky ny SAF FJKM hitarika an'izao asa vonjovona izao. Ny SAF FJKM dia tohanany acte alliance vola famatsim-bola avy amin'ny acte alliance nafana manao an'izao vonjovona izao. Ao anatin'izany dia manao izay fizarana kick-wash izany hoe hoentin'ireo mponina misitraka ny rano fanadiovana sy fitiovana na ao anivon'ny loza voajanahary toy izao. Misy ihany koa ny fizarana kit de santé ho an'ireo vehivavy na fantatsika amin'ilay hoe slip sy salaka ara-pahasalamana sy savony hoentina miatrika ny fitiovana mandritra ny fadim-bolana. Eo ihany koa ny fizarana ny lela-vola cash 280 000 ariary ahafahan'ireo mponina mangetaeta nomezana masom-bolo moa ireto vahoaka ireto hoy ny ben'ny tanàna. Faly izay tia fotony tena faly sitraka ary felo fanantenana tanteraka zany izay aty ary mbola mangataka koa izay satria izay dia mpamboly sy mpiompy dia mangataka izay mangataka fanomezana tosika amin'ny fambolena amin'ny alalan'ny masom-bolo izany. Amin'izao fotoana izao moa dia mbola anatin'ny fanarena tanteraka i Toamasina. Tafiditra ao anatin'izany ireo komina 12 ao anatin'ny distrika ny Toamasina faharoa.
Iresaka ilay tetikasa izao tokana isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity tanora 370 avy any Belo-sur-Tsirbina ao amin'ny distrika any Mahabo no hiatrika ny fiofanana mahakasika ny fisoratana anarana biometrika ao anatin'ilay tetikasa izao tokana. Aorian'ny fiofanana dia isan'ny sivana ka 20 amin'ireo tanora no iandraikitra ny fanatanterahana ny tetikasa sy hidina ifotony amin'izay fisoratana anarana biometrika izay raha ity fanadadiana entiny Mahentina Antonioni sy Bonahidy Rashidity. Ho fampiarana ny politika mpanjakana mahakasika ny fanoratana ara-haikajy dia nisy ny fampiofanana ireo olona natokana hiandraikitra izany. Piofana 370 ao amin'ny distrikany Belo-sur-Tsirbina, Morondava ary distrikany Mahabo no tonga nanatrika izany. Parinan'izao fampiofanana izao dia isy ny sivana ary 420 amin'izy ireo no hiandraikitra tanteraka ty fanoratana anarana ty. Ny fampiofanana dia nosokafan'ny prefeny Morondava ary misy ny lamina raha ny nambarany. Fampiofanana andreo olona izay dia misy piofana 730 eo fa tokony eo amin'ny 420 eo satria amindreo zany dia mbola misy sivanina fampiofana enina zany roa isaky ny distrika nambarateo izay efa niatrika fiofanana tany Antananarivo ireo. Atao hoe tanora ireo dia nofantenana izy ireo tamin'ny sehatra maro samihafa izay amin'ny ankapobeny dia mpianatry ny anjerimanontolo ny prodiziny nanao ny fifantenana. Lazaina mizara roa misy tena lafiny antsoina hoe teorika mihitsy fampahafantarana sy fahafantarana hoe inona ny atona hoe fisoratana anarana biometrika. Ireo fitaovana izay ampiasaina izay efa tonga tamin'ny nomaly raha teo dia io fitaovana mbola vaovao tsy mbola nampiasaintsika dia tsy maintsy misy zany fifehezana amin'ny lafiny teknika an'ireo fitaovan'ireo dia izay ny lafiny pratika anatin'izy. Eo amin'ny 10 andro eo nanatanterahana an'ity fiofanana ity mbola isany koa fampiofanana an'ireo lehibe amin'ny boriboritany zany mahakasika an'izay fiofanana izay. Ny tanjona moa dia hoe ny olona rehetrarehetra feno 12 taona miakatra dia tokony voasoratra amin'ity paikady sy tetikasa zany hoe na manana kara-panondro na tsy manana na manana kopia tsy manana dia soratana daholo mba ho fantatra zany iza ny mponina eto amin'ity firenena misy antsika ity. Mariana moa fa anisan'ny paikady fanjakana irosona amin'ny mangarahara ity fanisana biometrika ity ary efa nosokafana tamin'ny 17 ny volana Janoary tao amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. Iresaka vaovao mandrina ny fankalazana ny 20 martsa isika izay atao any amin'ny faritra Manakara iny. Nisy ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana natokana ho an'ny zokiolona tany Manakara hetsika izay isany anamariana ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 720 aritra 2 andro izany fizaham-pahasalamana ho an'ny zokiolona izany. Raha ity fanadadiana hoentin'ny Dozite Malala sy Erika Didier ity. Nahazo tombony manokana ireo zokiolona eto amin'ny distrikany Manakara amin'ny tolotra ara-pahasalamana karakarain'ny ministera ny folo alinday iara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tanteray ny fitaleava-paritra aty an-toerana. Tafiditra anatin'ny hetsika fanamariana ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 20 marsa 720 sy 700. Tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana ho an'ireo zokiolona sy ireo bekombaolatra izay ao anatiny fanamarina sy fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin'ny 29 marsa 1947. Maimaim-poana izay moa mazava ho azy zany dia afaka manatona ty ireo zokiolona rehetra eto amin'ity faritra fitondrana ity. Araka ny tenen'ny andrimatoa lehibe ny faritra teo fanarao ohatra izao risika izao, fanarao ohatra mba hijerena tsy metimety ihany. Tsy voatery ny tsisy alama ihany koa no ho tonga aty fa mety tehizery hoe manao ahoana ny siramamy, manao ahoana ny tansika hoe ny tosi-dra, sanatria ny mikokoka izay afaka manao fitiliana amin'ny aretina tuberculose koa eto dia afaka atao daholo zany na fisoroana na fisavoana ampy ny fanafody. Fizaham-pahasalamana amin'ny ankapobeny ary fanomezana fanafody maimaim-poana mifanaraka amin'ny aretina n'ireo be antitra no natao teto amin'ny biro ny fitaleava-paritra mponina sy ny firaisan-kina. Fizahana maharary amin'ny ankapobeny ny aretina rehetrarehetra dia afaka zahana amin'izay dia misy ihany koa ny vaksiny Mpox izay efa tonga amintsika eto ny vaksiny Mpox ary ireo be antitra dia anisany olona sokajiana hoe ao anatin'ny marefo
ho izy zany ny fanentanana dia izay resy lahatra moa zany sy vonina anao an'izay dia afaka misitraka an'izay fa sady ho fanamarinana ny andro maneran-tany amin'ny ady amin'ny tuberculose. Nijery fizotran'izany ny lehibe ny faritra Fitovinangy ary nankahery ireo mpiantsehatra amin'ny fahasalamana amin'ny fandraisana ny tanana ny zikiolona iantoana ny fahasalaman'izy ireo. Lafim-baovao ara-pahasalamana izay hatrany natomboka ny talata 4 Martsa teo ny fanaovam-bakisiny fanefitra amin'ny aretina Mpox tany afana Sainte-Marie. Sainte-Marie izay nahitana tranga voamarina roa ary efa sitrana ireo marary amin'izao fotoana izao. 50 dozy ny vaksiny azon'ny Sainte-Marie tamin'izany andiany voalohany ho an'ny vaksiny Mpox izany raha ity fanadadiana tany Bosco Totsafity. Efa tsy misy atahorana fa sitrana soamantsara ireo olona roa mitondra ny valana aretina Mpox teto an-tampon-tanànan'ny Sainte-Marie. Entitra ny fagnaramaso nataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny fandraisana andraikitra nataon'ireo mpitondra fanjakana taty ifotony. Fiarovana no sisa atao ankehitriny mba tsy hiverenana izany. Ka ho fagnamafisana izany fiarovana izany dia tonga ny talata 4 Martsa teo ny vaksiny fagnefitra amin'ity valana aretina Mpox ity mahatratra 50 nalefa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Natomboka ny talata teo ny fagnanaovana izany ka ireo mpiasan'ny fahasalamana ny famoivoy tamin'ireo marary sy misehatra amin'ny fitsaboana no misitraka izany voalohany. Jaivona moa zany dia nahitana ka taty Sainte-Marie izay tsara marina koa fa efa anisany sitrana izay ka izay amin'izao fotoana izao fa manaraka ny fiarovana isika dia tsy maintsy miaro dia izay mahatonga hoe tonga ny fanaovana vaksiny izay ho atomboka androany ho an'ny distrikany Sainte-Marie dia anasana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo izay nisehatra bebe kokoa tamin'izay fandraisana ny tanana ny olona marary ny Mpox zay zany ity voalohany ity fa mbola ho avy amin'ny manaraka no ansara bembem-bahoaka. Nisitraka ity vaksiny ity ihany koa ireo manam-pahefana nanotrona ny fanokafana izany izay notariny prefeny Sainte-Marie ary nampahery ireo mpitsabo miatrika izany adidimasina izany izy azo antoka sy arifomba ireo fitaovana sy mpitsabo ny ofana manokana no misahana izany ka tsy misy ahina ny fanaovana ny vaksiny Mpox. Nahazo fitaovana fanaovana échographie raitra ihany koa ny hôpitaly be any Sainte-Marie ampihana ny tapa-fatesan'ny Renibevoka hiatrika fiterahana sy hanamora ny asan'ny mpitsabo izany fitaovana vaovao izany. Bosco Totsafity no mitatitra ny vaovao. Manahirana hoy ny tompona andraikitra ato amin'ny hôpitaly be ny Nosbra ny fampiasana fitaovana antitra. Iraka fitomboan'ny fahafatesan'ny renin-jaza izany eo amin'ny fagnanovana échographie manjavozavo ka nahatonga ny fangatahana fitaovana vaovao tamin'ny fitondram-panjakana tany amin'ny taona 2024 taorian'ny nagnanaovana ny atao hoe revue de décès maternel. Ity moa zany dia taorian'ny revue na décès maternel izay nikady inona ny antony mahatonga ny fahafatesan'ny reny zany dia tamin'izay moa nipoitra hoe ilaina ny appareil échographie manaraka toetrandro io moa mivoatra foana ny teknôlôjia. Valitaona taty aoriana no valian'ny fitondram-panjakana ankehitriny izany fangatahana izany no ny fiara-miasa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny OMS Monaco ka natolotra ny talata 4 Martsa teo ity fitaovana fanaovana échographie raitra dia raitra ity izay nivoaka tamin'ny taona 2024 namaly ny filan'ny mpitsabo izany. Ny aspect technique izy ity zany dia azo lazaina fa feno dia feno izy ary raha sonde telo nampiasaina teo aloha dia zao zany efa sonde 5 zany zao niaraka tamin'ity zao. Ny teo aloha zany tsy afaka manao doppler zay fa amin'izao fotoana zany zay dia afaka manao doppler zay zavatra important be mihitsy amin'ny resaka échographie. Solon-tena ny OMS Monaco miasa eto Sainte-Marie docteur Siriano nanolotra izany teo agnatrendreo manam-pahefana isan-tsokajiny notariny prefeny Sainte-Marie izay samby nankasitraka izao ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny izao hanavao ny kalitaon'ny fahasalaman'ny renin-jaza sy hanamora ny fandraisana an-tagnana ireo Renibevoka ny fahazahoana ity fitaovana ity. Nidina ifotony nampafantatra ny lalàna mahakasika ny zo ara-pahananana tamin'ireo tanora tany Toliara voaloha sy Toliara faharoa amin'ny commune Betsinjaky sy Mangily ireo solombavam-bahoaka misehatra amin'ny fananana ny tanora izay vatsiny IPASA Afrika francophone vola. Leontine Antiniena Julien Andry Anambina.
Nohony tsy fahafantarany tanora ny lalàna mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindram-piterahana dia betsaka amin'izy ireo no lasa manana voka tsy nirina sy aretina ateraka ny firaisana tsy ara-dalàna, mahatonga ny tanora tsy say manantona tombom-pahasalamana ka vesatra ho an'ny fiarahamonina. Antony mahatonga ny réseau parlementaire pour la justice reproductive sy ny AIPAS Afrique francophone nanasa tanora teto tolera voalohany sy tao amin'ny commune Betsinjaka ary Mangily nampahafantatra ny lalàna mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindram-piterahana. Raha miresaka lalàna mikasika ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindrana ny fianakaviana dia efa manana lalàna manankeritsika. Zay le atao hoe loi 2017/043 makasika an'izay zany. So fototra ny fahasalamana ary tsy hanavahana io a, tsy hanavahana taona io a, tsy hanavahana fofo, tsy hanavahana finoana io, tsy hanavahana zay statut misy anao eo anivon'ny fiarahamonina, na statut na sojabe ianao, na ray aman-dreny na vavaka na ino, dia zoa ny rehetrarehetra izay fahafantarana zay zoa fahasalamana sy ara-pananahana zay. Betsaka amin'ireo tanora no lasa mahafantatra ny zo ara-pahasalamana sy ny fomba hisitrahana an'izany. Ty raha ny azona androany zany kay zany zahay ampela io lafa misy complication ny avortement afaky mamonja ny dokotera, manandro mamonja ny dokotera zany zahay fa tsy mijano an-trano any avao. Zay zany raha tena nahalianay nandroany, zany hoe avortement sécurisé nanaran'izay zao. Fa tsy midika koa zay aloha hoe tsika afaka manao avortement non, fa lafa ohatry hoe misy complication après avortement zay nataontsika tambaliky tany, tsika manandro hamonja ny dokotera mahazo suivi après an'izay. Mavitrika tamin'ny fandraisana anjara fitenenana ny tanora ka ny hevitra raisina teto entina natsarana ny lalàna mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana eny anivon'ny parlemanta. Ho any am-parafaravolo isika amin'ireto vaovao manaraka ireto nahazo CSP1 ny eo amin'ny fokotany Ampahitany, commune ambanivohitra Anororo, district an'Amparafaravolo, faritra Laotra Mangoro. Ho fanamariana izay fisokafan'ny toeram-pitsaboana izay dia nisy ny tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana nomena ho an'ireo vahoaka tany an-toerana Arsan Ramiarbelo, Jean Urbain Randry Anarfeny. Ao amin'ny fokotany Ampahitany, commune ambanivohitra Anororo, district an'Amparafaravolo, dia nisokafana ny CSP1 ao an-toerana ho fanatanterahana ny politika mpanjakana dia ny fahasalamana manantona vahoaka. Penaka tamin'ny commune Anororo azonay atsapana tokoa amin'izao fotoana izao fa misy fanavaozana tokoa ty aminay. Menaka mpanjakana koa amin'ny asa toy izao satria mbola lasa lehibe ny fanaovana an'ilay hôpitaly définitif. Tsy nofinofy ary tsy voatery andeha 7 kilometra ho any amin'ny commune ambanivohitra Ambohitrarivo na 5 kilometra ho any amin'ny renivohitr'ny commune intsony ny vahoaka hoy ny ben'ny tanàna. Makasitraka ambara tonga mpanjakana isatsikajiny avy mitotona fotsy sy nandrina masaka an'izao fanokafana ny CSP1 eto Ampahitany zao avy tamin'ireo tompona andraikitra ary tsy azo tsinitsiniavina koa ngamba misy ezaky ny fokon'olona koa ao misokatra ara-panjakana izy ty efa misy mpitsabo izay fonctionnaire mihitsy hitantana an'ity CSP1 Ampahitany ty ary ny ekipa zay taritiny médecin inspecteur tonga ty Ampahitany niany ty ngamba zany dia tena hoe isorana tena akateliamana mihitsy. Nandritra izao ihany koa no nanaovana ny tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana. Anisan'ny natao tamin'izany ny fanaovana fizaham-pahasalamana amin'ny ankapobeny. Io ihany koa ny fanomezana tolotra momba ny fandrandrana ny fianakaviana na ny fisambo na ny fanabeazana izany sy fona ny vehivavy bevoka. Anatin'izany ihany koa ny fanaovana échographie fitsaboana ny nify sy ny ankivavy. Nambarany médecin inspecteur an'Amparafaravolo hatrany fa mbola maro ireo fokotany anaovana hetsika toy izao. Manao antsoavo amin'ny fitoram-panjakana fohy be ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Anororo, district an'Amparafaravolo, faritra Laotra Mangoro fa efa 2 volana izay no dobo-drano vokatry ny rotsakorana be loatra any an-toerana fanadihadiana Arsan Ramiarbelo, Jean Urbain Randry Anarfeny. Tanàna mbola dobo-rano ny commune ambanivohitra Anororo amin'izao fotoana izao vokatry ny abetsahan'ny rotsakorana tamin'ity tapavaratra ity. Nanampitrotraka ihany koa ny rivo-doza
izay rotsakory no tena betsaka raha ny taty amin'ny distrika na Paravaravolo. Sahirana araka izany ny vaovao an-toerana na dia efa nisy aza ny tatitra nataon'ny ben'ny tanàna tamin'ny volana febroary teo dia mbola tsy nataham-bokany izany. Tena hoe sorona tamin'ny resaka fiakaran-drano izay satria ny rahantsika nafantatra ny rotsakorana tamin'ity mois de novembre efa nijotso dia nijotso dia ny rahantsika nafantatra tamin'izany moa fa na ny vary jebon'olona tao zany vary ririnina tamin'izany betsaka ny tsy azo tena hoe diboky ny rano dia ny tanàna nangroro zany amintsika zao miresaka zao manomboka miaigna kely fa agnaty rano tanteraka efa ho atsasaky ny tanàna zany raha velarany tanàna io atsasaky ny tanàna le amin'ny sisiny zany agnaty rano mivoaka anao dia mijobo-drano ary misy tena hoe ireo tagadrano rey zany dia lakana ny famezivezena aminazy ka io koa zany mba nanaovany antsoavo amina rehefa njakana fobia efa nisy any nitatitra zay natao makasika anazy io tamin'ny fotoan'andriny nanomboka tegna tamin'ny mois de février tegna fa hatramin'izao zany dia mbola agnaty rano ny tanànan'ny commune Angroro itenenina amintsika fanjakana fobia hoe mba jere ihany le vahoaka atsika agnaty rano agnatin'ny commune Angroro. Marina moa fa arakaraka ny fianan'ny ranona loatra no mampisintona ny rano ao amin'ny tanàna Angroro ka ina araka izany ny hisian'ny valana retina. Vita ary natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny birao ny sampany raha ny ponina sy ny firaisankina ary ny tanora sy ny fanatanjahantena any amin'ny Paravaravola tamin'ny alalan'ny volany siada no nanaovana ny asa fananganana ireo birao mpanjakana roa ireo Arson Ramiarimbelo Jean Urbain Randriana ary Fenotrany no mitatitra ny vaovao. Sampandraram-panjakana mbola tsy manana birao ny sampandraram-ponina sy ny firaisankina ary ny tanora sy ny fanatanjahantena aty Paravaravola hatramin'izay ka hatramin'izao ka voatery mindrana amin'ny distrika efa tonta ny fotodrafitrasa dia nasiany ramatosolom-bavam-bahoaka Tsirinena Narindra fanatsarana tamin'ny alalan'ny ampahan'ilay siady izay vola tantanin'ireo solom-bavam-bahoaka vita ny asa ary ny 13 marsa teo no niraisina tamin'ny fomba ofisialy izay natrehan'ireo olom-boatendry sy olom-boafidy avy ety amin'ny faritra alotra Mangoro. Ministeran'ny ponina no nisafidinay anaovana ny fanatsarana fotodrafitrasa ho an'ny androany dia etran-daniny ihany koa ny ministeran'ny lian'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa manina moa izay misafidy an'ireo ankoatran'ny fandaniana izay natao ho an'ny tontolon'ny fampianarana izay hitaizana ny zava-madinika sy ny tanora dia tsy adinona ihany koa ny fitaizana ny tanora mila manana olom-banona atsika satria ireo no miantoka ny rapitsiny ny distrika miantoka ny rapitsiny Madagasikara dia fantatritsika ihany koa hoe inona moa ny sehatra misy an'izany ministeram-ponina zany eto ihany koa no andraisana an'ireo vahoaka marefo ireo zoko olona indrindrandrindra ireo vehivavy izay toanay dia izay mahatonga anay hoe mijery manokana an'ity sehatra ity. Nanentana ny rehetra ny lehiben'ny distrika na Paravaravola mba hikolokolo ny fotodrafitrasa satria volam-bahoaka hoy izy no nafana nanao izao. Nambara ny ben'ny tanàna Paravaravola kosa indray fa misy tany vonona vita fanapana tamin'ny mpanolontsaina omena ny sampandraram-ponina aty an-toerana. Nisy ihany koa moa fanolorana maillot ho an'ireo tanora mpilalao baolina avy any amin'ny commune ambanivohitra Andriambakely Atsimo sy fanomezana ho an'ireo mpanao vakidrazana izay nanafana ny lanonana. Ivadika lafim-baovao hafa isika tany Indomodoza ireo mponina manamorona ny renirano ny fanantana ao amin'ny commune ambanivohitra Mahavoky Avaratra ny Mananjary any amin'izao fotoana izao no ny fikasan'ny sinoa hitrandraka volamena any an-toerana. Izany renirano izany izay ivelomany 700 ny mponina ka manoloana izany dia mitaraina amin'ny fanjakana foibe izy ireo Rindra Del Rafael. Ny anjara toerany lehibe amin'ny fiainan'ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Mahavoky Avaratra distrika ny Mananjary ny renirano ny fanantara. Io renirano io no sotroin'ny mponina any an-toerana sy hitaterana ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tandinindozana efa izany ankehitriny. Tena misy ao amin'ny commune rurale Mahavoky toko dia maro dia maro satria raha toka tonga ao amin'ny commune rurale Mahavoky ireo fitrandrahana renan-kibon'tany izay fitrandrahana maventy ireo dia hita fa tandinindroza tanteraka ny commune anay satria hitany maro hitapoko hitam-pirenena ary sy takona fenina zany ny rano maloto sy laza fosiny ao ny resaka fahasalamana ary faharoefatenina dia makasika ny resaka zono
fa telo fa efatra dia iny rano fidiovana sy fanadiovana agny aminay ary tsy vitany reny rano fosiny io reny rano fanatarifa tena velo tegnanay ary ampiasainy rehetra eo amitoy farim-piainana manontolo ketro zany zay dia miangavy ny fitondram-panjakana araka izany ny mponina any an-toerana mba hanara-maso akaiky ity raharaha ity. Ijanona ny mananjary antsika fa iresaka momba ny vaovao manodidina ny fampianarana sy ny fampiofanana nanolotra tableau roux sy tableau bon any CEG Ambaladara commune ambanivohitry Marokarima ny mananjary any ny solombavam-bahoaka Mamiaja Charlot ankoatran'izay dia hanampy amin'ny fanamboarana ny sekoly ihany koa ny solombavam-bahoaka mba hanatsarana ny kalitao ny fampianarana any an-toerana. Rindra Del Rafael Latrany no mitatitra ny vaovao. Tamin'ny volana novambra taona 2024 no naorina ity CEG eto Ambaladara commune ambanivohitry Marokarima distrikany mananjary ity. 170 ny isan'ny mpianatra ao amin'ny kilasy fahenina sy ny kilasy fahafito izay sahaniny ny mpanabe efatra. Sy zarizary ny efitrano fianarana sy misy ihany koa ny fitaovana ampiasaina ao an-tsekoly. Manoloana izany dia tonga nitsitaka tany an-toerana ny solombavam-bahoaka voafidy teto mananjary Mamiaja Charlot ka nitondra vahaolana haingana. Teto Ambaladara moa zany dia ataoko hoe fagnaterana table banc no nenganana tongavana aty. Table banc avy ny ministèren'ny fampianarana dia nanolotra tableau roa koa izahainy vady. Rehefa tonga teto nefa dia hita fa mbola marisarisa be mihitsy ny CEG Ambaladara dia nampagnantegna zay zany teto fa ho raisinay an-tagnana ny fagnarenana ny ambany. Dia sahala amin'izay koa moa zany no ny fangatan'ny fokon'olona eto an-tanàna dia mampilaza amin'ny gendarmerie zany fa mirongatra dia mirongatra ny fifohana rongony eto amin'ny tanàna n'Ambaladara ka nangataka ny ray aman-dreny teo zany mba andraisan'ny gendarme andraisan'ny gendarme fepetrany amin'izay ahazo toram-pivoahana ihany koa moa ny fokotany Ambaladara ka ny solombavam-bahoaka Mamiaja Charlot ny ansoroka ny fanamboarana rehetra. Maro ny zaza tsy afaka mianatra noho ny vesatra ny ray aman-dreny amin'ny fampianaran-jaza any amin'ny commune mandrafitra ny sisy koa ny Sony Ranivongo. Antony mahatonga izany raha ny fanadihadiana nataon'ny Abel Benjamin sy Manariava Paulin solitain'ny televiziona malagasy any an-toerana dia noho ireo amaroan'ny mpampianatra frama mbola iantsoroan'ny ray aman-dreny miampy sy fampiny fotodrafitrasa sy ny fitaovana ianarana no mahatonga izany. 20 taona lasa no potika tanteraka tsy azo nampiasaina intsony ny tranovato iray lehibe eto amin'ny tokotany ny CEG Ambinansakana sisy koa ny Sony Ranivongo. Niezaka nanangana fotodrafitrasa hafa fanampiny ny ray aman-dren'ny mpianatra saingy trano mainandro ihany izany hoy ny taleny sekoly. Mitombo ny ora sy ianarana fa dobo-drano ny anatin'ny sekoly noho ny TT. Efapolo sy roanjato zegny zareo tamin'ny voalohany fidira fa io moa rehefa miditra tsikelikely indrindra moa zao fa fotoagnany metsoafy misy zegny ny fitsoahana andahara zareo mizao io eo amin'ny telopolo sy roanjato tafiditra agnaty trano zegny le oranandro avagny matetika miravagny ny mpianatra tsy mianatra tegna mitete. Nokendreny lehibe ny falitra Nalanjorofo maître Todiarno tamin'ny orana malefaka no nanaovana ny fisidiana ifotony nijery ny tena zava-misy tato. Mila miezaka isika mpitondra aty amin'ny fokotany na any amin'ny falitra fa mitaky fandraisana ndraikitra ny zava-misy izao. Izay fanjakana iezaka hagnampy anareo amin'izay mety filana reto. Zay ny antony mahatonga anay mitsidiky toerana fianarana reto. Table banc aloha hitanay mbola fa amin'ny tany hafa agny ambony tany mianatra e. Ya. Karan'izay zany hitantsika rindriny karaha tady papilangitry, taoly ny teteo, rimba mbola rimba volo tsy mendriky le izy dia ezaka tsika fomba ahafahana magnampy anareo. Ny tombo isan'ny zaza tafiditra tato sekoly tamin'ny taom-pianarana ity. Olana fanampiny ny vesatra zogainy ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fanohanana repam-pianatra sady asa fanompoan sekoly ka misafidy ny tsy ampianajanaka ny ampany amin'ny ray aman-dreny aty ambanivohitra.
Lafomba vaoafa tafapetraka ao amin'ny distrika Namboasary Atsimo ny fandriam-pahalemana no niezaka sy ny paikady napetraka ireo mpitandro ny filaminana ny antoerana. Ahafahana mitazona izay fandriam-pahalemana izay dia nantanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo andro masom-pokon'olona na ny jado ny mpitandro ny filaminana mba ampandraisana anjara azy ireo amin'izay fametrahana filaminana izay. Jean Baptiste. Tsapa sy hita fa efa mandry fahalemana amin'ny ankapobeny mety amin'ny distrikany Amboasary Atsimo amin'izao fotoana izao no niezaka sy ny paikady nataon'ireo mpitandro filaminana aty an-toerana. Raha ny eto amin'ny komina ambonivohitra ny Amboasary Atsimo manokana dia nisy ny famoriana ireo andro masom-pokon'olona na ny jado avy nandrefandrano mba ahafahana mafisana izany izay notanterahina teto amin'ny tokotany malalaky ny brigady ny gendarmerie izay nitondrany lehibe ny distrika teny fisaorana ho an'ireo mpitandro filaminana fa indrindra ireo zatovolahy milatsaka antsitrapo mandray anjara amin'ny fanampiana ireo mpitandro filaminana paratanterahana ny asany. Teto ihany koa dia nanentana ireo andriamasom-pokon'olona ny commandant de brigade aty an-toerana mba anarahan'izy ireo lamin'izay petraka mba hatongavana any amin'izay fandriam-pahalemana maharitra izay. No mafisy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafily aty Amboasary Atsimo Andriamatoa Andriamamonjy Olivier fa anisan'ny lara-pahamena ho an'izy ireo amin'ny rahalahy izay voafily aty an-toerana ny fandriam-pahalemana mba ahafahan'ny vahoaka mena amin'ny pilaminana. Ambety ny andesakinay amin'ny rahalahy moa zany député roa dia nahampandry fahalemana anty distrikany Amboasary Atsimo ity. Amin'izao fotoana izao moa zany ataontsika hoe azo lazaina hoe efa milamindamina ny tanàna ka tsy avela amin'izao avao, tsy avela hiverina zany ny hoe misy hoe fiverenan'izay tsy fandriam-pahalemana zay fa gn'itirizany zay zany ny tadiavina zany ka izay zany gn'antony mpisan'irety zatorety mba hagnamafisana an'izay resaka le fandriam-pahalemana zay mba tsy hiverenverena nitsony zany satria mitazona ny teniny men'ireo ray aman-dreny anay zany zahay somba voavoaka dia ny hoe aleo tsy omegna tosika toy zay tsy ilana. Matomindamina ty distrika ty dia ny omise zay mandrina an'izay resaka fandriam-pahalemana aty amin'ny distrika io tsy hoe zay zahay nanday basy io tsy be distrika nanday basy io fa mitandro filaminana rehetrarehetra zany miara-miombona dia izay zany mahatonga le mandrina an'izay resaka fandriam-pahalemana zay dia isaora amin'izany zareo. Tsisy fampandrosoana raha tsy mandry fahalemana ny tanàna hoy ny solombavam-bahoaka teto ka dia nakahery sy nisaotra an'ireo mpitandro filaminana sy ireo andriamasom-pokon'olona ny tenany amin'izao ezaka ataon'izy ireo izao no hamafisy nandrisan'ny fandraisam-pitenenana teto fa Amboasary milamina ny tanjona. Rehefa tsy hita nandritra ny herinandro dia avotry ny zandarmarim-pirenena ao Ambovombe sy ny fokon'olona any an-toerana teo ampelantan'ilay mpangalajaza ilay zazalahy kely nangalariny raha ity fanadadiana entany Janine Antenaina sy Joa Marcelin ity. Tsy hita nanomboka ny asabotsy 14 marsa teo i Luciano, zazalahy kely 5 taona rehefa nilalao teo tokotaniny eny amin'ny fokotany Berary. Ka manoloana izany indrindra dia nampandreny eny anivon'ny gendarmeria eto Ambovombe Androy ireo ray aman-dreniny ka nahitambokany izany. Natao moako ny elapanjika hitadiavana ireo tsy mataotody dia androany no nafantarana amin'ireo olona tsara sitrapo fa amin'ny fokotanin'ny Tserejeo no misy an'ilay zaza. Ka rehefa nidina ny fotony ny gendarmerie nijery akaiky ny mahakasika an'izay dia hita tokoa fa ao le zaza nisy olona anankiray izay nitazona anazy ao dia noentina aty amin'ny brigady ka hatao ny famotorana mahakasika ny olona izay mila an'io zaza io. Manoloana an'izay tsanga nisy izay dia ambenana ny ray aman-dreny tsara ny zaza mba tsy hisy ny hotoy izao koa hanahirana antsika. Nentana antsika koa tsika vahoaka izay monina eto Ambovombe mba tsy salasala hanantona mpitandro filaminana na ho misy tsanga mampiahiahy amin'ny ireto halatsa zaza reto. Tovolahy iray fantatra amin'ny anarana hoe Sarotra Zakay na Ivioke no nangalatsa azy izay avy any amin'ny fokotany Tsetrahamasy. Mariana moa fa efa tafaverina any amin'ny ray aman-dreniny io zaza io taorian'ny nahitan'ireo manampahefana azy.
Iverenantsika kely ny vaovao manodidina ny fampiofanana anampy ny tanora ny farafangana amin'ny fampananana asa dia nanome fampiofanana azy ireo ny fitalevam-paritry ny fampianarana teknika any an-toerana ambanana an'izy ireo fahaiza-manao ny vondrona anatin'ny fikambanana ireo tanora te sitraka izay fampiofanana izay ka mamaly ny filana any amin'ny commune misy azy ny fampiofanana ho arahan'izy ireo raha itsy fanadadiana hoentin'ny tahina Flavia itsy. Toy izao ny abattoir na famonoana omby eto farafangana, tafilanitra, simba ny trano, mipetraka eo ambany ny omby hovonena, sahirana ireo mpivarikena rehefa tonga ny orana. Na dia izany anefa, miezaka hatrany izy ireto mandio ireo hena ho amidy eny an-tsena mba ho ara-pahasalamana sy azo antoka ny entana ho amidy. Mampiasa ravy ahy dia mampiasa rano amesehoa. Zay zany mahatonga anazy madio. Raha adiny mesemesera koa dia fasegrafy zany anao koa. Zay vao apetraka koa zany zay madio tsara koa. Toy ny fatao isa-taona, fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny tanora na Global Youth Day eo anivon'ny fiangonana Adventiste mitandina ny andro fahafito eto farafangana dia nantanteraka fanadiovana ity abattoir mba ho fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina. Dia izay eo amin'ny tanora Adventiste zany dia tianao manjakariva fa izay dia tanora afaka ame ho an'ny hafa hoe afaka madio ihany koa izahay ary afaka ihany koa ampanjotony tanora namanay hoe mila mahay madio isika ary mila ihany koa mahay miara-miasa eo amin'ny fiarahamonina. Raha mba hoe mahita an'izao isika taonay izao fiarahamonina mety anay fifagnandreo zay mety hoe andao koa isika mba hanao. Izahay tena nanapana hevitra hoe andioan'ny abattoir satria tena misy fofona hafahafa sady maloto. Nodiovina avokoa ny ivelany na ny ao anatiny hanampiana ireto mpivarikena ny hitandrovana hatrany ny fahadiovana mba ho antoky ny fahasalamana sy ny fampandrosoana. Tsy maharaka ny filanimponina eto amin'ny fokotany Loatragnambo commune Ambongobo distrika Farafangana ny legioma amidy eto amin'ny tsena satria afarana avy an'ny Fianaratsoa sady lany vola amin'ny fanafarana ny entana no simba ihany koa ny fahalaviran'ny lalana. Mahatsapa ny fahasairanan'ny mponina ireto tanora ka nitady fampiofanana momba izany tao amin'ny fitalevam-paritry ny teknika sy ny fanofanana arak'asa aty amin'ny faritra Atsimasinanana. Fa raha nijerena tany legioma dia azariana bebe kokoa ny aty ary sisy zany zavatra tsy tokony sahazariana aty. Dia ny hevitra zany hoe inona tokony hatao. Aleo zao manafatra teknisiana dia nandeha tagny satria rehefa mbolena zany tsy maintsy mijery hoe ahoana ny sena voalohany. Araka ny paikady politika napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanofanana manakaiky vahoaka ka tonga nidina tsy fotony izy ireto. Nay moa anisan'ny manampy ireo tanora izay lina tena tsara ny velon-tegna ny vondrona agnatin'ny fikamanana raiky ireo mba tena tsara ny sehperina izay azo trandragny aty ny commune satria ireo maro tanora ireo tena hoe misy manana baka ireo nefa tsy mitasa, misy tanora tsy manana baka nefa mba tena tsara fiainana. Sarotra ny fitadiavana asa ho ireto tanora ka isany hanampy azy ireto ny fisian'izao fiofanana izao. Koatra ny fandaniandro avao zany sy amin'ny ora misedapa io da leonay zany magnana ny toa resaresaka agnana ny tompomben'ny toa sitraka Andriamanitra zany izy io. Tombe formation dia nahazo fahalalagna bebe kokoa aho hoe izay mba ny mahatonga ny vokatray ambany volo. Azoazoa voly avy azy ilay tegna mahefa da hiezaka zasy aho hagnatanteraka anazy mba mahita voly avao koa mba mitovy zay sy mianatra teo mba mahazo voly avao. Nandritra ny 3 andro ny fampiofanana fiompiana sy fambolena ka navitrika ny rehetra ary vonona ny hampiatra rehefa tonga any amin'ny toerana misy ady tsirairay avy. Ho fanenana ny tahan'ny fahatrana eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy ho fampiroboroboana isehatry ny fiariana ihany koa dia ho fanina ho mpandraha raha matianina ireto tanora ato amin'ny faritra Atsimasinana ny distrika Farafangana. Anjatony mahery izy ireto no kotrehany ka izay mendrika no omena toana avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tanterahany ifandarana asa progrès vatsiany fidavola. Sy voatery zay rehetra mandray anjara ao anatin'izao fiofanana zao no isitraka ny famatsim-bola fa izay tena hita fa mahavoafehy ny fiofanana zay omena eto. Tsy verimaina ny ezaka natao hoy ny taleparitry ny teknika sy ny fanofanana arak'asa satria ireo mpiofana ny voka tato amin'ny centre ihany no omena sehatra. Satria raha fiofanana teo aloha moa dia karazana AGR natao zany hoe activité génératrice de revenu fa ity kosa préoccupation iarahana amin'ny
Isehatra amin'ny fandraharana zany ny tanora voka ao ka tombo lehibe vanaky fampianarana sy ny fanaraka asa zany satria hita amin'izay ny vokatry ny fampianarana fampiofanana natao sika tato. Hanampy ny traikefa efa nananana izao hoy ireto tanora ka vonina hatrany ny hanatanteraka mba ho isan'ireo mpandraharaha lehibe afaka hampiasa tanora maromaro sy ho fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ary hiadiana amin'ny mosary mandritra ny 10 andro ny fampiofanana ka andrasana araka an'izany ny mety ho tohina. Ho an'ny ositsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity nahazo fiofanana mikasika ny fomba fakana sary ireo tompona andraikitry ny serasera amin'ny sampandraram-panjakana any osy fiara-miasa amin'ny DRCC Eurobe sy ny fikambanana sarinao no nahazoana izany fiofanana izany ary naharitra 3 andro fetiniaina Andrianjavy. Amin'izao fotoana izao dia efa saiky misy tompona andraikitry ny serasera avokoa ny sampandraram-panjakana misy eto amintsika. Ilaina dia ilaina ny sary indrindra amin'ny tatitra atao amin'ny isana maratongany. Noho izany indrindra no natonga ity fiara-miasa ny fiteravam-pahatra ny serasera sy kolontsaina Eurobe ity sy ny fikambanana sarinao matianina amin'ny fakana sy ny fikirakirana ny sary hanolotra fiofanana ho an'ny tompona andraikitry ny serasera amin'ny sampandraram-panjakana eto Iosy. Izy ity dia fiofanana ho an'ireo tompona andraikitry ny serasera sy ny fikirakirana sary anivon'ireo afitalava-pahatra na ny sampandraram-pahatra dia amin'ny faritra Iombe. Tao anatin'izao fampiofanana izao no nanomezana n'ireo tompona andraikitra ireo atsara fantatra mahakasika ny fakana sary sy ny fikirakirana sary mba azahoana sary tsara mazava miteny mampita hafatra ary azo tehirizina malaza ny zava-misy. Ny pitsopitso ny ara-teknika amin'ny fomba fakana sary no nanofanana ireto mpiofana ireto. Mianatra sary amin'ny alalan'ny photografie numérique moa dia rehefa vita ny fianarana sary tena mpianatra ny resaka fianarana fakatsary aloha dia rehefa mpianatra ny sary izay atao anatin'izay misy ny resaka fianarana ny règle sy ny composition sy ny ritraritra zany momba ny sary hoe ahoana ny photo hoe sary miteny zany a dia sary mame transmettre message dia sary mba bien composé ohatraohatran'izay zany natao. Ankoatra ny fomba fakana sary dia nampianarana ihany koa ny fikirakirana ny sary amin'ny alalan'ny solotsaina sy ny rindram-baiko ahafahana manatsara ny kalitaon'ny sary. Tsara ny fiofanana ary hitondra fivoarana goavana amin'ny fanatanterahana ny asa izany. Mipaka amin'ilay asa mahatompona andraikitry ny serasera ilay izy satria atao hoe tanatin'izay fotoana ilelanao communication zay mbola tsy nisy ny fampiofanana toy izao amin'ny fakana sary fa nahafapo ilay izy ary misy traikefa hoentina hanasarana ny fomba fiasa izy. Fanorian'ny mpiofana ny hisian'ny fiofanana matetetika amin'ny sehatra ara-teknika toy izao mba ahafahana mampivoatra ny lafin'ny serasera tsy ho amin'ny sehatra asa ara-panjakana ihany fa ny sehatra hafa ihany koa. Manapetra ny fotoana tapitra ny fampalalambavao mialohan'ny sarantsika dia tsara aloha ampatsahivina antsika fa anio no fantatra ny membre ny gouvernement vaovao izay tarihan'ny prime ministre Mampidina Rajaonarson tsahivina ihany koa fa tamin'ny 12 martsa lasa teo no notendrena izany prime ministre izany ary anio izany no hiatrika izay filan-kevitra ny ministre vaovao izay izy miaraka amin'ireo mpikambana vao ho tendrena ireo dia mankasitraka anao any an-tokantrano tany nanaraka hatramin'ny farany vaovao izay natolotranao teto tamin'ity androany ity mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tena koa tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.